Raha ohatra ka nitoraka voninkazo sy tena nanohana ny Kolonely Faneva avokoa ny rehetra vantany vao nahita anireny asa vitan'ireny hatrazay dia diso fanantenana nefa ny olona amin'izao ankehitriny zao noho ny fanambarana izay nataony tamin'iny andron'io omaly iny sy noho ireo vidéo izay marobe miparitaka manerana ny tambazotra tsiratsira Facebook ao amin'izao ankehitriny zao ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako mity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha Kolonely Faneva no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao ho resahantsika ny tsara ho fantatra mahakasika ny gendarmerie-pirenena raha ny olana fototra amin'izao ankehitriny zao ny amin'ny mahakasika ny zandary zay dia zandary indray mo zao no ho resahana dia andao ho resahantsika ny nataony général misotro ronono no sady mpanao politika iray no tena olana fa tsy ny zandary rehetra akory mila mitandrina fa mety ho tetry-dratsy izay hampifandonana ny samy malagasy mba hisiny kaofo no tombotsoa politika ity resaka hoe fanafanana ny zandary ity sanatria fika ny firenena vahiny izay tia hanakorontana amin'ny fomba ankolaka tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'ny Madagasikara ny gendarmerie-pirenena ny fomba nampiasan'ny sasany azy no olana ary mety ho rafitra ihany koa tsy ny zandary rehetra ny olana eto azo fahatsaraina izany mba tsy hiverena ny fihetsika mamoafady sy moapefy izay manaratsy endrika ny gendarmerie-pirenena fotoanany fanatsarana sy fanovandravitra isika amin'izao tokony ho tapitra hatreo ny ady hevitra mikasika an'izany aza mety ampisaraham-bazana isika fa samy malagasy fanovandravitra hananany rehetra ny hasiny mahizy azy zao no irisona na ho an'ny malagasy isam-batan'olona na ho an'ny antokonasa sy antokondraha rehetra na ho an'ny asam-panjakana sy ny androm-panjakana ny fanabeazana ny fahasalamana sy ny maro hafa ao anatin'izay resaka zandary izay hatrany mo dia nanaitra ny maro ihany ny fanambarana izay nataony Kolonely Faneva satria maro mantsy ny malagasy amin'izao fotoana izao no tena tsy faly amin'ireo zandary noho ny fahitana an'ireny herisetra izay niparitaka tatambazotra tsiratsira Facebook isan-karazany ireny ny amin'ny mahakasika an'izay zandary izay hatrany nandritra ireny fihetsiketsehana ireny dia maro ny herisetra izay nataony zandary tamin'ireo vahoaka izay nanao fangatahana tamin'ny fomba tsotra ary tao am-pilaminana tanteraka tao mo ireo zay maty voatifitra ary tao ihany koa ireo zay naratra vokatr'izay fifandonana ateo amin'ny zandary sy ny vahoaka izay nanao fihetsiketsehana izay manoloana an'izay indrindra dia maro ireo olo-pirenena izay tsamy naneho ny heviny ny amin'ny mahakasika an'izay hoe raha io hetraketraka ataony zandary amin'izao io no hitoy dia aleo zany foanana ny zandary ho ireo sasany teo indrindra no nahatonga any Kolonely Faneva izay niezaka nanazava ny amin'ny mahakasika ny lalàna izay mifehy ny zandary ao anatiny izany asan'izy ireo zany satria voarakitra ao anatin'izany ho izy ny zandary dia natao hiaro ny androm-panjakana izay vaovahoaka malagasy sy ny fananana ka mety ho zay no antony nahatonga an'ireo zandary nanaraka anjambany tamin'izay hoe baiko azon'izy ireo zay manoloana an'ireny herisetra izay nahazo ny vahoaka malagasy maro ireny hoy Kolonely Faneva atao amin'ny pejiny tao izao lieutenant Kolonely Faneva Arson ony mihary raleva mihitsy no hitsangana hiaro ny zandary rehefa tsy miaro ireo lehibe ato satria maro ireo zandary no manao aintso zavatra eto amin'ny tany sy ny firenena ity ary tsy ao an-tanin'arivo ihany no atao hoe gendarmerie fahiran'ny Madagasikara tsy miady aminareo raha lahatafika velively aho ary ambarako fa samy niaro tanin-drazana isika maro ireo zandary izay maty am-perinasa noho ny fitiavan-tanin-drazana noho ny aombinareo vakitranonareo ny fanafiana taxi brosy sy ny sisa nisy ny voapoizina ireo ka maty nisy ny naratra tao anatin'izany rehetra izany ekena fa ny sonjo ray lohasaha tsy lozany marary fa kosa ho anareo izay mikitikitika ny zandary na izanaiza io dia ambarako fa raha lahako avokoa izy ireo andraisana fepetra kosa izay manao ny asany tsy ara-dalàna 3 alina eo ny isan'ny zandary ary ho avoriko izy ireo indray andro ho an'ny tanà mamelombady amanjanaka izy ireo
hiaraka mijadona sy vahoaka tianay izahay ho avy izahay araka ny nambarany hatrany mba handramora avao moa io zandaro io hoe eo atsika mahita azy ity ny numeroko raha mbola misy ny mila fanazavana fanampiny ary izay lehibe miray tsikombakomba amin'izany dia mila mandiny tena tsara aloha izay vao manapa-kevitra sao any aminao no fiterany teo ianareo nahita aniny bomba iny tsy nandraisanareo fepetra nefa maro koa ansaika simbaza tamintsika tato fa lasa zandary rehetra no toa maloto foana ho anareo milaza fa mpanao kolikoly ny zandarmaria mijoroa izay branche tsy nisy kolikoly eny hatramin'ny FFKM tsy maninona na ho maty hiady ho an'ny zandary sy izay vahoaka ty azy ny tenako mba hiadana ny zandary rahalahiko velona any aoriana ho anareo eto menabe izay mbola hitako manao commentaire na publication mahakasika ny zandary dia ho avy izahay efa nikaptireko aby ireny tato ireny dia ho avy aho atao toy ny zandary naratra tao an-taninarivo ireny midika izany araky n'izay voalazany Kolonely Faneva izay fa tsy anaiky lembinana mihitsy ny zandary manoloana an'izay resaka mandeha etsiroa mahakasika azy ireo izay fa raha toa ka misy ny mikitikitika ny zandary dia tsy handefitra amin'izany Kolonely Faneva fa ho avy masika izy ary raha ilaina ny fifandonana dia vonona tanteraka ny tenany hifandona amin'izaniza izay manakatsakana an'izay mahakasika ny zandary izay maro ihany moa ny disy fanantenana raha vantany vao nahita an'izay fa ankehitriny ny Kolonely Faneva izay satria ny hevitra ny rehetra ary ny andry ihany koa ny rehetra ny amin'ny hanatra izay ho ataony Kolonely Faneva ho an'ireo zandary izay ny ho apefy nandritra ireny tolona ireny nefa moa tsy zay ny misy fa mbola niaro azy ireo ihany Kolonely Faneva tao anatin'izay fanambarana izay nataon'izay hatrany tsy ny andrela kory taorian'izay moa dia iny ny paritaka iny ny horonan-tsary marobe izay nahitana ny Kolonely Faneva tao anatin'izany izay namono an'ireo dahalo ankitsy rano izao hita tao anatin'ny horonan-tsary izay tena nahonja tanteraka ny foa satria maro tamin'ireo jolahy izay no tapahandoha velona tao anatin'izay horonan-tsary miparitaka etsiroa izay ka teo indrindra no nahatonga ny besin'ny maro lasa disy fanantenana kely ihany raha toa ka ny andrandra sy ny dokadoka ny Kolonely Faneva tao anatin'izay fotoana marobe izay moa ilay hoe na ny mpamosavy mandihalina azy dia misy mahita indrindra fa ny atao rehetra dia tsy maintsy misy mahita foana iny fa miandrikendry-toana fotsiny ny sasany dia hanaparitaka an'izay zavatra nataonao tany ambadibadika tany izay moa no masaka azonarozy tao anatin'ity video ity tomboko lazy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lazy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa